Mahafaly ahy hatrany ny miara-mitafatafa amintsika rehetra, mifaneho hevitra, manome an'ireo karasana fifampizarana amin'ny fiainana izany. Ka ny horesantsika an'io zany dia ny momba ny hoe ny fatahorana mason'olona. Ny fatahorana mason'olona, ny fatahorana vavan'olona, ireo dia sakana maro dia maro zany izay mahatonga ny zanak'olombelona tsy afaka hiroso amin'ny tanjona izay tiany hotratrarina amin'ny fiainana. Maro dia maro ny sakatsakana ateraky ny fatahorana ny mason'ny olona sy ny vavan'ny olona. Betsaka ny karazan-javatra izay mampiseho an'izay toe-javatra izay. Misy ny hoe zavatra ohatraohatran'izao zany no malaza. Asa ohatraohatran'izao no malaza. Zany hoe izao zany no asa izay omen'olona voninahitra ianao rehefa manao an'io asa io. Rehefa manao an'io asa io ianao dia manjary be vola. Fa raha isan'ny jaton'ny olombelona eto ambonin'ny tany fotsiny no mametra-panontaniana hoe alaizy ve ianao rehefa manao an'io asa io, ary mahafinaritra anao ve ny manao an'io asa io, ary mitondra fahasoavana ho anao ve ny fanaovanao ny zavatra iray. Raha isan'ny jatony izany amin'ny zanak'olombelona no mieritreritra an'izay karazan-javatra izay zany rehefa misy décision na hoe toe-javatra izay hirosony amin'ny fiainana. Misy ihany koa ny hoe raha ohatra zao ka misafidy ny hiaraka amin'ity olona anankiray ity, na resaka fanambadiana io zany, na resaka hoe fifankatiavana, dia misy izay hoe ahoana zao no fijerin'ny olona raha ohatra aho ka misafidy hiaraka amin'ity vehivavy anankiray ity. Kanefa dia ianao mahafantatra tsara fa tianao ilay vehivavy ary tena mety hitondra fahasoavana ho anao ny fiarahana aminy. Saingy tsy mameno an'ilay critère tadiavin'ny fijerin'ny fiarahamonina zany ny fiarahana amin'ny tovovavy io, ka dia aokaloha fa tena manjary tsy anomezan'olona voninahitra eo amin'ny fiarahamonina zany zavatra zany, ary mety ahiliky ny fiarahamonina mihitsy aho raha ohatra ka miaraka amin'ity tovovavy ity na manambady an'ity tovovavy ity. Ianao ihany nefa no mahafantatra an'izay fahenonao ny fiarahanao amin'io tovovavy io, fa ny fiarahamonina mijery fotsiny izy an'izay fantany sy izay eritreriny no mety ho fiarahanareo. Raha isan'ny jaton'ny zanak'olombelona ihany no afaka mahatakatra an'izay karazan-javatra izay. Ny karazana hoe fikatsahana ny mahasambatra, fikatsahana ny mahasoa izay tsy mitovy velively amin'ny mahafinaritra. Raha isan'ny jaton'ny zanak'olombelona ihany no mahatakatra fa hoe ny fianarana any an-tsekoly dia fanovozam-pahaizana, fa ny tena fanovozam-pahalalana dia ny fianarana ny fiainana ihany. Ny fahaizanao mandinika ny fiainana, ny fahaizanao mandrindra, ny zavatra hainao ao amin'ny fiainana, ao amin'ny fiarahamonina, ny fahaizanao mandrindra, ny tenanao, ny fahalalanao ny tenanao sy ny toetranao, arakarak'izay
zava-misy eo amin'ny fiarahamonina eo sy ny toerana izay rehetra andehananao, ny fahaizanao misadapy tamin'izay fiarahamonina misy eo sy ny fahaizanao ny hoe inonako ny zavatra apetipetiny fiainako atao anatin'izay fiarahamonina izay. Raha isan-jato ihany amin'ny mponina eran-tany no mahatakatra amin'izay karazan-javatra izay. Fa ny ankabeazany dia ny hoe rehefa mandeha any am-pianarana izy dia mianatra ny zavatra rehetra izay ao am-pianarana, dia rehefa mahavita ny fianarana dia manantena daholo fa ahita asa zany amin'iny zavatra nianarana iny, dia diso fanantenana rehefa tsy mahita ny asa izay mifandrindra tamin'ny zavatra nianarany, fa tsy afaka mihitsy ny andeha hitady zavatra hafa rehefa tsy misy ny asa mifanaraka amin'iny, ny amin'ny hoe ilay fahalalana no ratoviko, inona no azoko entina ampiariko amin'ny fiarahamonina izay misy eo. Raha isan-jaton'ny mponina eto ambonin'ny tany ihany no mahatakatra amin'izay karazana izay, fa hoe ny sekoly ambony indrindra dia ny sekolin'ny fiainana. Ilaina ny fahaizana mampahalalana, fa ny tena mahatafita olona iray dia ny sekolin'ny fiainana. Maro ny zavatra izay hoe misaboaravoara zany ankehitriny amin'ny zava-misy, dia eo ny fisian'ny valanaretina coronavirus, dia eo ihany koa raha Madagasikara zao dia ny cyclone sy ny tondra-drano, eo ihany koa zany ity guerre ny Ukraine sy ny Union Sovietika ity zany sy ny Russie, izay miteraka karazana korotana eran-tany, satria dia misy ny conséquence zany amin'ny hoe fiakaran'ny vidim-piainana. Nefa dia ny hoe ny vaventy no miady dia ny madinika ny voaporiporitra. Reny zavatra reny nefa rehefa tena dinihana zany dia ny hoe ny tsirairay no afaka haka ny position izay mety aminy manodidina ny zavatra ohatran'ireny, satria ny zavatra rehetra izay mitondra fiovana teto ambonin'ny tany dia olombitsy no mitondra azy. Io jiro ampola izay mirehitra manazava ny tranontsika olombelona io dia olona no namorona azy. Ny fisotroana rano madio, olona no namorona an'ireny, hoe atao anatina karazana siniben-drano zany ny rano, dia misy ny système fandiovana azy dia zarazaraina isan-tokantrano, olombelona no namorona n'izany zavatra rehetrarehetra izany, fa natsaka daholy ny olona taloha. Ny tômôbilina izay andehanantsika io dia olombelona no namorona an'io, ny avion olombelona no namorona an'io, ny ordinateur kirakiraintsika, ny cellulaire izay tsy afaka intsony amin'ny zanak'olombelona amin'izao fotoana izao dia olombelona daholo namorona an'io. Izay ataontsika hoe olombelona ao anatin'ny ray isan-jato no hieritreritra zany hiala tao anatin'ny sarambabem-bahoaka amorona zavatra izay hitondra fanovana ho an'ny taranaka aty aoriana.
aiza moa zany a ny tiako atongavana amin'izany zavatra rehetrarehetra izany dia ny hoe ny olana rehetra izay mipetraka amin'ny zanak'olombelona dia misy daholo ny vahaolana izay tsy voatery ho vahaolana mipetraka tato amin'ny tany iray. Ny olana nisy tao Frantsa dia ny frantsay ihany no namorona azy no namaha ny olana zafady. Ny tany États-Unis nanana ny olana ireo fa dia ny Amerikanina ihany no namaha azy. Teto Canada, teto Québec zany ange nisy ny domination'ny anglisy teto amin'ity Québec ity, fa ny Québécois ihany no namaha ny olany nahafahany miaina ohatry ny olombelona rehetrarehetra. Zany Inde zany dia tao anatin'ny domination'ny anglisy zany tamin'izany andro zany, fa nisy an'izany atao hoe Gandhi zany izay hoe avocat izy tamin'izany andro zany, nandeha train zany izy teo natombohan'ny tantara tany Afrika Atsimo. Avocat izy zany nianatra tany Angleterre dia nandeha train. Nipetraka izy zany tao amin'ny première classe zany hoe tao amin'ny klassin'ny VIP zany. Dia nisy zany ny karazana hoe employé ny train zany niditra dia niteny taminy hoe azafady indrindra andriamatoa fa tsy ato ny tokony plasy isy ianao, fa tsy inona misy ty teo tsy fotsy hoditra ianao ka tsy tokony hipetraka atao amin'ny première classe atao amin'ny VIP, fa azafady indrindra fa andihana mandeha atao amin'ny klasy ambanimbany kokoa ianao zany no mipetraka. Dia ozy izy zany Gandhi tamin'izany andro zany hoe ka zany avocat ny asako zaho nianatra tany Angleterre tsisy tia lalan'izany. Ozy izy ny employé tsisy tia lalan'izany fa mivoaka tato ianao dia mipetraka ary amin'ny efitra tokony hipetrahanao. Deo zany dia niteraka ny fifamaliana sy ny tariny dia ny hafarany moa zany dia natosiky ny employé zany i Gandhi tamin'izany andro zany natosiny ny voaka ny train. Teo zany no nitsiry ny hoe karazana fanarenana moa zany avy tamin'ny Gandhi. Izany hoe tsy nanaiky izy zany amin'ilay karazana humiliation natao azy zany dia namory ny mpiray tanindrazana aminy izy zany ny resadresaka ny momba n'io zavatra io satria sationany ihany izay zavatra nitranga tao amin'ny train izay, fa ny fanambaniana sy ny intimidation amin'ny lafiny maro samihafa zany dia niainan'ny population tamin'izany andro zany, ny population indienne zany. Olona iray no nanana eritreritra hoe tsy mety tsony zao, tsy mety tsony zao fa mila isika mandinika hoe inona zany no zavatra ataotsika mba hananatsika ny maha olonantsika zany, hananatsika ny ataotsika hoe fahaleovantena sy ny hoe fiandrianam-pirenena. Fa ny ankabeazany dia niaritra amin'izay karazana intimidation amin'ny lafiny maro samihafa. Dia misy moa zany ny hoe révolution nataony tao anatiny ataotsika hoe zany hoe sy nandray fitaovam-piadiny izy na ohatran'izay, fa dia ny sainy no niasa zany hatramin'ny hoe grève de faim nataony
ary ny taniny zany ny vahoaka indiana ny amin'ny hoe amboatra anefy zany anefy lamba izay hoe tsy ilatsika tsotra zany ny importation avy any amin'ny anglisy ny akanjo zany dia zay no nahatonga amin'ny indiana nanana ny fitafiny manokana zany de zay hoe fitariana nataon'Andriamatoa Gandhi tamin'izany andro zany satria nanin'izay ny amin'ny hoe olona ao anatin'ny ray isan-jato no mahatakatra fa mila fanorenana ifotony ny firenena iray vao zay vao afaka hiainga. Tsisy afan'izany tsy Nelson Mandela reraka ny fanavaka vaham-bolokoditra ao anatin'ny androm-piainan'ny ray manontolo izay fanavaka vaham-bolokoditra ao anatin'ny abibiana sy ao anatin'ny fanambaniana tanteraka ny mahaolona any amin'ny taniny olona iray no nieritreritra hoe tsy maninona fa dia iaretako ato ty izao ny zavatra takiako 17 taona izy tany an-tranomaizina raha isan-jaton'ny vahoaka eran-tany no mieritreritra zavatra ohatran'izany fa raha ny fiainan'ny reny karazan'olona reny ene de betsaka ny fanondroana molotra betsaka ny fanesoana inona no ataoko 17 taona any am-pigadrana zany tsy aleoko miafiafy amin'ny intimidation sy ny zavatra rehetra zay ataon'ny olona eto tena olona dala mbola misy ny mivarotra tanidrasana mbola misy ny manaiky antika rasa ratsinjay rehetra mitodika aho zany amintsika ao Madagasikara mbola miandry zany isika amin'ilay ray isan-jaton'ny olona izay itodika marina amin'ny fanarenana ny Madagasikara. Fanarenana ny Madagasikara dia tsy vitan'ny filazana fotsiny fa hoe mifankatiava isika malagasy iray ihany isika malagasy fa tsy jerena hoe inona no tena fototra hiaingan'ny tsy fifankazahoana ao Madagasikara na tsy fifankazahoana ara-poko io na ara-pivavahana na amin'ny endriny maro samihafa mila ny latabatra boribory ifamosahana sy fanazavana ary dia angalana tanteraka ny tretsaina rehetra zay mety manakatsakana zany amin'ny fandrosoana mila ny rafitra atsangana izany arahan'ny be sy ny maro sy ny taranaka rehetra aty aoriana mba hizotra araky ny tokony ho izy ny zavatra rehetra mora lazaina ny fitenenana ny hoe tokony samy mba mahazo ny anjarany daholy ny malagasy tsy vaky volo na ny avy any avaratra na ny avy any atsimo na ny avy any atsinana na ny avy any andrefana mora ny mitenen'izay fa ny fanorenana an'izay dia mila finiavana goavana de goavana avy amin'ny fivoriany manam-pahaizana rehetrarehetra misy ny kabary tsy valiana misy ny fifamaliana izay tsy ho vita ao anatin'ny 24 heures na hiarotory ny filazana fa hoe ny minisitra ohatran'izao sy ohatran'izao de tokony hiala ka ny minisitra ohatran'izao sy ohatran'izao naninona ny nalaina ka ny minisitra izay compétent ihany no tokony atao eo fa tsy hoe hijerevana fokon'olona hoe avy aiza na avy aiza ahoana nefa izany no ahafantarana an'izay hoe compétence ny tsirairay izay zany d'un seul coup d'œil zany
raha ohatra ka izay zany no lazaitsika hoe tsy tokony asiana n'izany resaka foko izany ny resaka gouvernemanta de iza zany ilay hoe foko zany fa lazaina fa compétent ka bary tsy valiana zany fa mila fifampidiniana ny momban'izay ka raha ohatra koa ary zany ka ataotsika zany fa ilay foko izay eritreretina zany fa mitaky an'izay hoe mba misy représentant ao amin'ny gouvernemanta izay ka raha ohatra zany ireo daholo koa no apetraka eo de inona indray zany no holazaina momban'izay raha ohatra ireo zany n'olona compétent no jerevana ireo n'olona compétent hita sa tonga de mahazo préjugé hoe tsy compétent zany zavatra rehetrarehetra izany dia mila jerevana ifotony daholy satria ny tena marina de ny hoe na amin'ny alalan'ny fametrahana ministra isaky ny région na amin'ny alalan'ny zavatra hafa dia mila samy mahazo ny anjarany ny malagasy tsy vaky volo rehefa tsy amin'ny alalan'izay zany dia tadiavo ny zavatra hafa ny décentralisation effective apetraho ny manampahaizany rehetrarehetra apetraho any amin'ny région misy azy daholy hampandroso ny taniny mila latabatra boribory daholy zany zavatra rehetrarehetra izany fa tsy atao kabary tsy valiana fotsiny hevitra no apetrako eto ny amin'ny hoe ny olombelona mila miainga amin'izay atao hoe sentiment d'appartenance izay zany hoe rehefa misy zavatra eritreretiny hoe anazy io dia hiainga ny vetsivetsipony sy ny fitiavany ny ampandroso an'iny zavatra eritreretiny fa azy iny toka angamba fa tsy misy afaka anta an'izay hoe karazana teoria amin'ny maha olombelona izay fa zay nge ny mampalahelo dia eo amin'ilay karazana hoe tsy fitokisantena satria maro dia maro ihany koa ny zanaky ny faritra no milaza hoe fa nga raha ohatra ka zanaky ny faritra daholy no avela mitondra an'io région io sy mitondra ny faritra misy azy io de tanareo eo vitany io ny zanaky ny faritra ny fampialina koa zanaky ny faritra ihany no miteneny io aisana avitany zanaky ny faritra an'izany eo zany ilay tsy fitokisantena zanaky ny faritra nge tiangalatra ao amin'ny tany misy azy tianjakazaka ao amin'ny tany misy azy mbola tsy atomboka ao ny programa sy ny projet tsy efa miteny ianao fa tsy vita amin'ny zanaky ny faritra zany mila latabatra boribory daholy satria nanomboka daholy ny olona vo zay vo tonga amin'ny toerana misy azy amin'izao fotoana izao ny tany ataotsika hoe tany matanjaka rehetrarehetra io nanomboka ny projeny izy vo zay vo tonga amin'izao fa raha ohatra ka hoe isika mbola tsy manomboka akory de efa ny kritika sy ny hoe tsy vitako eo tsy vitany zanaky ny faritra ka iza zany no amitasy raha ohatra ka ianao zanaky ny faritra koa raha zany efa miteny fa tsy vitanao io raha ohatra ane ka olona avy any amin'ny faritra ane ka olanilaniany fahatany ny vola anaovany deuxième bureau fa misy hotelo efatra no andaniny ny volany
zany anie ny zavatra misy eka apetrako amintsika rehetra ny terme responsabilité aiza ny responsabilité ny tsirairay ao anatin'ny projet izay apetraka. Anecdote kely fotsiny no omeko anao ny amin'izay hoe sentiment d'appartenance izay, zava-dehibe zay, karazana lobéine zava-dehibe zany amin'ny fiainan'izao tontolo izao. Meko anecdote anankiray ianao. Izany ramatoa Praoifray zany nge ny hoe milliardaire voalohany vehivavy mainty hoditra milliardaire voalohany tao Amerika. Vehivavy enoteny zany, une femme influente. Lasa izy zany nanao shopping tany Frantsa zany tamin'ny magasin anankiray faran'izay ngeza ao Frantsa dia ny Galerie Lafayette zany. Rehefa ohatran'io moa zany ny hoe ny vedety ohatran'ireny zany dia efa misy ny lalàna hoe afaka zany izy hoe tsy miara-mietsena amin'ny olona rehetra rehetra fa hoe rehefa mihidy ny magasin zany dia efa manome rendez-vous ny tompony magasin zany izy hoe mba izy irery zany no manao shopping ao satria betsaka moa zany ny mety hoe ny resaka sécurité sy ny sisa zany izay mety anelingelina raha ohatra ka miaraka zany amin'ny sarambabem-bahoaka. Dia i ramatoa Praoifray zany naniraka ny garde du corps ny teny tamin'ny responsable ny Galerie Lafayette hoe mba hietsena ato zany ramatoa Praoifray zany rehefa mihidy ny magasin. Dia ozy izy le teo amin'ny anina zany le responsable teo tsy fantatray zany Praoifray zany. Mialatsiny indrindra fa tena tsy fantatray zany, tsy afaka anao an'izany zahay. Dia teo zany hoe tafitohina zany ilay garde du corps dia niteny tamin'ny ramatoa Praoifray zany hoe tsy mahafantatra anao ny izy ka dia tsisy zavatra azo ataony momban'izany. Inona moa ny dikan'izay zavatra rehetra izay? Dia ny hoe aiza moa raha ohatra ka ilay responsable teo nandefa coup de fil nanontany ohatra ny hoe ny lehibe ny tompon'ny Galerie Lafayette hoe misy olona ohatraohatran'izao zany milaza fa te hanao shopping ato. Automatika tsy maintsy nanaiky ilay tompony. Fa endrika ohatran'izay zany ilazako amintsika fotsiny ny hoe misy an'iny karazana fanambaniana amin'ny endriny maro samihafa mihitsy noho ny hoe resaka volokoditra fotsiny. Tsy afaka handany zany. Itenenako aminao fotsiny mantsy hoe ianao mainty hoditra, isika mainty hoditra izay hoe rehefa hoe tafity ianao zany aty ampitan'ny ranomasy tsisy rarahiako an'izany intsony, tsisy rarahiako an'izany Madagasikara zany, tsisy rarahiako an'izany mahamainty hoditra izany. Zaho olona efa voaray tsara atao amin'ny fotsy hoditra. Kanefa dia lazaiko anao fa izay kandra matoa Praoifray izay zao ohatra dia filazana fa tsy manana pouvoir anie ianao e. Mainty ianao, tsy manana pouvoir ianao. Ny sisa azon-dramatoa Praoifray natao zany satria anatin'ny lalàna ny hoe ny vedety dia mahazo manao shopping irery. Dia ny hoe mandefa izy zany hoe fitoriana momban'izay karazana intimidation natao azy izay dia ny menasy zany izay hoe nataon'ny avokany zany tamin'ny Galerie Lafayette dia hoe raha tsy miala tsiny ianao amin'ny ramatoa Praoifray
matsy ny tompony Galerie Lafayette zany dia idinay io de izay zany voatery ny alatsiny ny tompony Galerie Lafayette satria nany fotsiny fa tsy zany itenenako aminao ny hoe i Afrika raha ohatra ka mbola ohatran'io ny Afrika dia tadidio fa ny mainty hoditra rehetra rehetra dia mbola ambany fahefan'ny fotsy hoditra rehetra. Za tsy miteny hoe ramatoa Pra Ifray dia tsy miraharaha ny mainty hoditra, tsia tena vehivavy isan'ny hoe akasitrahako mihitsy ary tena hoe idolako ramatoa Pra Ifray satria izy dia manao œuvre fanampiana ny mainty hoditra izay hoe mahantra ao États-Unis efa nanao ihany koa izy école tany Afrique du Sud izay nangatahany Nelson Mandela taniny zany zavatra izany fa itenenako amintsika ena miliardaire ianao ny mainty hoditra anao dia eny aminao eny foana mbola azon'ny olona foana atao ny karazana intimidation amin'ny endriny maro samihafa izay nitantaraiko teo zay ny kan'ny Gandhi ka rehefa tsy ny elita amin'ny tany iray no mivondrona hoe ampiakatra ny taniny anao izay azony atao dia mitohy hatrany ny fanitsakitsahana ny maha olombelona nefa ny fanitsakitsahana ny olombelona izay mahatsapa fa vao hitsakitsaka ny maha olombelona azy dia tadidio fa tsy anana mihitsy an'izay ataontsika hoe fahasalamana araky ny tokony ho izy, fahasalamana ny saina sy ny vatana ary ny fanahy izay tsy anana ny atao hoe karazana épanouissement personnel. Trafika enao me mahery nomeko eto mambavahomana ato mieritreritra ary na ny tenako zao dia misy ny fotsy hoditra kanadiana izay miteny amiko hoe fanao nga ramatoa Jeanne Forêt mbola mieritreritra ny tenanao fa mainty no manoratra n'ity boky soratanao ty hoe le livre vers du bonheur satria misy resaka momba ny fanavaka vaham-bolokoditra ao anatin'ny boky izay soratako ary hoe inona zany ny vahaolana izay tokony ho raisitsika mainty hoditra raha fa mbola i Afrika tsy miarina dia mbola itoy amin'ny taranaka mandrakizay ny fanavaka vaham-bolokoditra. Tao anatin'ny boky soratako dia ny toe-tsaina entinao manoloana ny fanavaka vaham-bolokoditra no zava-dehibe ny fitandrovanao ny fahasalamana. Misy resaka fahasalamana ao, misy resaka fahasalaman'ny saina, ny vatana ary ny fanahy. Inona ny sakafo tokony hohaninao apetipetin'ny fiainanao, apetipetin'ny tenanao ahafahanao miatrika ny zavatra rehetra izay manoloana anao, miandry anao isanandro. Manainga anao anjifa ny boky le livre vers du bonheur fa hitondra torohevitra maro dia maro ho anao amin'ny fiainana ary hitondra hasambarana ho anao ny fahalalanao amin'ny atsipiriany ny zavatra misy amin'ny fiarahamonina iza ianao ary inona ny tanjonao. Ny fahaizanao zany ny manao amin'izay karazana créativité izay miditra ato amin'ny toerana anankiray. Inona zany no attitude raisiko izaho avy aiza mety ny fiarahamonina amin'izay andehananao rehetra rehefa manana amin'izay karazana
filozofia izay ianao. Maro ny miteny hoe fa ianao ve inona totsony ny andrarahinao an'izany Madagasikara zany, ianao nefa kanadiana. Tsy atompoko, tsy atompoko. Matoa aho mbola afaka mitsikitsiky rehefa miresaka aminao, matoa aho alaizy rehefa miresaka aminao, na ianao fotsy hoditra, manga maso, mena volo, matoa mbola afaka mitsikitsiky, afaka miresaka tsara, dia efa mipetrapetraka tsara ny personnalité ato amiko, ny amin'ny hoe avy aiza ary akaiza ary aiza no mipetraka. Dia toy izay sy toy izay no azo natolotra anao anio, manaova abonnement amin'izany forêt santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Veloma tompoko.